Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Ny tombo isa ireo mpino kristianina nankalazan'ny fetin'ny pasika tena nivan'ireo fiangonana teto andrenivohitra tamin'ity anio ity raha ampitahinany tamin'ny roa taona lasa fotoana izay nipariahan'ny valanaretina nafoana aza ny ame anara-pahasalamana nanao ny ezaka amin'ny fanarahana ireo fipetrasakanao an'ireo mpino ny fiangonana nandritra ny fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Niverina ny lazan'ny tanàna Antsirabe amin'ny fankalazana ny fetin'ny pasika tamin'ity taona ity. Maro ireo vahiny tonga tany an-toerana. Ireo ray aman-dreny kosa dia niezaka nampifaly ny zanany na dia eo aza ny fahasahiranana misy. Tsy misy ny couloir humanitaire ny antsinanan'ny Ukraine amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fifanarahana amin'ny Russie sy Ukraine. Nampitandrina ny tokony ialan'ireo mbola tafajanona any Mariupol i Moscou. Nanambara koa ny filoha Ukrainiana fa tsy hisy ny fifanarahana atao raha toa ka mbola mamony ireo miaramila any an-toerana ireo Rosiana. Araho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Tonklasy tompoko vafaly miarahaba antsika rehetra tonga soato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary miarahaba antsika rehetra ihany koa tratran'izao fetin'ny Pasika izao manasanao anatraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mikasika izay fetin'ny Pasika izay indrindra no entsika isantarana ny fampahalalam-baovao ny tombo isa ireo mpino kristianina nankalazan'ny fetin'ny Pasika teny anivon'ireo fiangonana teto andrenivohitra tamin'ity anio ity raha ampitahaina tamin'ny roa taona lasa izay fotoana ny parian'ny valanaretina Covid-19. Na eo aza ny ame anara-pahasalamana sy izay mbola mitoetra tany aloha sy ny toy ny Covid-19 izay mbola misy eto amintsika dia nanao ny ezaka amin'ny fanarahana ireo fipetrasakana ho an'ireo mpino ny fiangonana nandritra ny fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Fety lehibe manan-danja ary manamarika ny finoana kristiana ny fankalazana ny Pasika. Fotoana izay hanamariana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty 3 andro tao aoriana matsihana azy tamin'ny hazo fijaliana. Fanamafisana orona indray ny finoana, eo koa ny fifaliana amin'ny fanantenana amin'ny fitsanganako velona. Ireo no isan'ny nanamarika ny fetin'ny Pasika ho an'ireo mpino kristiana tamin'ity anio ity. Io ny fototry ny finoana raha tsy nitsangako velona i Kristy ozy ny apôstôly dia foana ny finoanareo zay. Ka dia io ny fototry ny finoana ka fety lehibe indrindra amin'ny mpino kristianina ka ny fankalazana n'izao Pâques izao dia hafaliana ary ezahana mba ankalazaina amin'ny fomba faran'izay manetriketrika mba ampitomboana ny finoan'ny kristianina hanamafisana orina ny finoan'ny kristianina ny fankalazana ny Pâques. Ny lohevitra zay tena naseo moa dia ny hoe nitsangako velona tokoa i Kristy zay nitsangako velona zany hoe tena fandresena ny fahafatesana dia io no manentana ny finoan'ny kristiana tsirairay avy zany izay hoe fandresena ny fahafatesana, fandresena ny fahotana, fandresena ny ratsy rehetra izay. Nampiavaka ny Pasika tamin'ity taona ity ny tsy fisian'ny amena ara-pahasalamana raha toka ny toetra izany nandritra ny vanim-potoana ny Pasika tanatin'ny roa taona raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Manoloan'izany, maro ireo mpino namonjy ireo fiangonana. Itsy ankilany, ny toy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana raha ny lamina napetraka. Nisy fotoana nikatonan'ny fiangonana nandritra izay roa taona izay ny confinement dia tsy afaka nankalaza zany Pasika zany ankehitriny efa misokatra tsara afaka ny aretina dia tonga ny kristianina ary maro dia maro amin'izao fankalazana izao. Hatramin'izao zany ny fiangonana dia malalaka ngeza dia ngeza ny fiangonana mazaka hatramina arivo isa zany mizaka n'ity fiangonana ity. Fa androany zao rehefa natao ny isan'ny kristianina dia teo 500 sy 700 ny kristianina tonga mivavaka tamin'ity andro palady Pasika ity andro. Ahitana kristianina zany mba samy anaja izay
marina fa efa nofoana fanjakana ilay tao hoe fietra teo aloha dia afaka nandray anjara zany ny kristianina nankalazam-paka tamin'ity taon'ity fa izay indrindra no soroana mba hisoroana ny zavatra mety hitranga dia nampanarahana izay fipetrasakana izay avokoa ny rehetra. Ankoatra izay, nisy tamin'ireo fiangonana ihany koa nanantanteraka ny fidirana indroa fandraisana ireo mpinina nandritra ny fankalazana ny Paska tamin'ity anio ity. Araka izany moa dia maro ireo nivavaka tany am-piangonana nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska androany, fa maro ihany koa no nitsangatsangana tamin'ity anio ity, niverina ohatra ny lazan'ny tanàna Antsirabe tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska tamin'ity taona 2024 ity. Maro ireo vahiny tonga tany an-toerana, ireo ray aman-dreny kosa dia niezaka nampifaly ny zanany na dia eo aza ny fahasahiranana misy fanadihadiana entiny andry ny rina Randriamiarsoa Kolo TV Antsirabe. Anisan'ny mampiavaka ny renivohitra Vakinankaratra ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Maro ireo vahiny avy amin'ireo faritra hafa no tonga mankalaza izany eto. Roa taona izay no nangina tanteraka ny fetin'ny Paska teto Antsirabe. Ho an'ity taona 2024 ity dia verina indray izany lazan'ny Paska n'Antsirabe izany. Maro ireo hetsika ara-javakanto sy kilalao maro isan-karazany hita ety amin'ny arabe ny fahaleovantena sy ny manoloana ny gara. Hafa ihany ny Paska eto Antsirabe, hoy ireo ray aman-dreny sendra tafarisaka taminay, na dia eo aza ny fahasahiranana misy dia tsy maintsy mezaka mampifaly ireo ankizy. Tondra ny ankizy kely mitsangatsangana mba dia manjanaka, tsy dia afaka manomana loatra satria ny fiainany ny tanao ihany ny krisy ny karazany. Dia izay mba kely eo an-tana aloha mba hoe mba hoentina mivoaka hoe mba mampirevy ny ankizy kely dia fa izay ny isaorana. Tena mahafinaritra moa tratran'le fiboana elaela zay dia tena manara-po ny olona ka manala azy mihitsy. Hafa ihany Antsirabe ka. Raha Madagasikara mba Antsirabe ny tena mankalaza an'ity zavatra ity. Fetin'ny Paka zany le tsy nisy elaela teo dia zaran'ny olona zany izy ohatran'ny anay zao dia anisan'ny mankalaza aloha. Ny eto manana tsy misy fa mena amin'ny zava-misy ny ankizy kely tsy maintsy mandeha. Milay ka, milay. Mahafinaritra zany le Paka n'Antsirabe. Tena mahafinaritra mihitsy. Satria raha vao tsisy fialam-boly koa ny olona lasa ohatran'ny monamonaina zany dia tsy mahita atao e. Fa le mba misy fialam-boly zany mba hafa ihany. Anisan'ny tena mahasarika ireo vahiny tonga eto ny fitanganana soavaly. Maro ireo mpanjifa ary tsara ny tsena ho ireo mpitondra soavaly raha oharina tamin'ny taon-tasa. Ny fitadiavam-bola aloha zany aloha hatreto aloha izy mbola hita hoe metimety izy zany amin'izao. Tsisy ninina zany tamin'ny herintaona. Roa taona fanesy zany zay zany tsy nikarama mihitsy hoe fety ohatr'izao. Fa tamin'ity zany mba zay vao mba nikarama. Tsy voatery hoe ny olona avy eto Antsirabe ihany fa ny olona tena presque amin'ny lafy valo ny nosy ny tena be dia be mitaingina fa ny eto an-tanàna zany tsy dia misy fa misy ihany fa tsirairay. Fa ny vahiny zany no tena betsaka mitaingina an'le izy. Mahafinaritra le izy satria tonga daholo zany ny vakansy rehetrarehetra. Nahafinaritra zany le Paka tamin'ity. Tsy ohatran'le taloha reny fa tamin'ity izy tena be vahoaka be mihitsy. Araka izany dia anisan'ny tena mampalaza ny tanàna n'Antsirabe ny fankalazana ny fetin'ny Paska ary niverina indray izany lazan'ny Paska n'Antsirabe izany tamin'ity taona 2024 ity. Izay no mikasika ny fetin'ny Paska iny, fa mikasika ny antontanisa momba ny Covid-19 kosa indray dia olona iray indray no fantatra fa namoy ny Inde vokatry ny valanaretina Covid-19 tato anatin'ny herinandro raha nitatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Etsekilany mienatra ny isan'ireo tranga vaovao mikasika ny valanaretina manerana ny nosy. Miisa 230 ireo tranga vaovao marina nanomboka ny fasivy hatramin'ny 15 ny volana aprily lasa teo. Tamin'ireo fitiliana 17,703 nanaovana fitiliana. Ny tombo 9 kosa ireo tranga na fahasarotana na ny forme grave raha ny antontanisa hatrany ary miisa 15 ireo sitrana soamatsara. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toan'ny mikasika ny fisoratana fanambadiana sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra isika. Vivez tous les moments
moment fort du Road to Basketball Africa League. Tous les matchs du Basketball Africa League en exclusivité sur Cool TV FM et Telma TV. Et tous les programmes sur la page Telma Madagascar. Dribble, shoot, dunk, du Basketball Africa League exclusivement sur Cool TV FM et Telma TV. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny nambarako teo dia mbola maro ny tokantranomaso eto amintsika na eo aza ny famindrosoana ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana izay iankinany zavatra maro sy miantoka ny hoavin'ny taranaka tamina fokontany 7 tao Ambotrimanjaka ohatra dia mpivady miisa mahery ny 570 no tsy mbola vita soratra fanadihadiana entiny Onina Saina. Tamina fokontany 7 amin'ireo 520 mandrafitra ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka, mpivady 570 no hita fa mbola miaina anaty tokantranomaso tsy vita soratra ara-panjakana. Amin'ireo vano ambiny 10 taona no zandriny indrindra amin'ireo mpivady ary 50 taona no zokiny indrindra. Tao anatin'ny taona maro tsy nihevitra ny soratra no ny antony samihafa. Ny tena antony aloha zany le fahafana manatateraka mihitsy dia sakaraha teo karenina aloha zany ara-bola aloha ray dia faharoa le famoronana le dossier. Ohatra zao misy teraka any Ambohitra le izy sarotra mihitsy naka le kopia any toerana naterahana satria raha vao soram-panambadiana mantsy no atao dia tsy maintsy kopia any amin'ny toerana naterahana ao no alaina tsy mety na any amin'ny tribunal satria any any mitokana ahitana le mention marque ire amin'ny sisiny le efa nanambady izy na maty vady zay zany zao dia efa olana anankiray ny freo any Ambohitra ohatra tsy mahafantatra mihitsy izy ny asarobidin'ilay taranaka hoe zanana sy tsy misoratra amin'irainy. Maro ny fiantraikany tsy fahavitan'ny fisoratam-panambadiana eo amin'ny ankonana iray. Voka-dratsy izay tsy fantatry ny ankamaroany izao mpifankatia. Ny vehivavy zany tsy manana ny zoany amin'ny lehilahy. Ny lehilahy tsy manana zoa amin'ny vehivavy. Ny zaza teraky ny kibon'ny vehivavy ao anatin'izany fanambadiana tokantranomaso zany koa tena tsy manana zo koa izy eo anivon'ny rainy. Ary dia voatery hoe ohatra hoe tena hanana n'iny hoe ara-dalàna ara-panjakana ny rainy dia tsy maintsy manangana le zaza ao anatin'ny kopia zany amin'izay fotoana izay zaza natsangana izy hoe inona ny antony tsy tena hoe défini hoe ray biolojika izy zany raha hoe transferena ho any anatin'ny taratasy anankiray dia nahita isa 570 mpivady tokantranomaso fokontany 7 amin'ny 520 nahitana an'izay dia rehefa hitanay ireo dia mivoriana 530 amin'ireo na anaiky zato isan-jato ireo zany nampifana izy na nampianary izy na telo andro vita fampianariny dia nanaiky izy. Araka izany nanatanteraka fisoratam-panambadiana faobe ny tao amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka ka mpivady miisa 720 no nisitraka izany amin'izao andiany voalohany izao. Fatotosana nanomboka omaly ary farana rapitso alatsinain'ny Pasika ny la Beachland izay tontosaina eo amin'ny canal Olympia Andotapenaka. Etsika maro no hita eny an-toerana tahaka ny seho iarahana amin'ny mpanakanto maro toa ny Ambondrina, TJC, Marion sy Samuel sy ny maro hafa. Misy ihany koa ny kilalao maro eny an-toerana. Araintsika avy hatrany ny fanampanazavana. Ialana tsiny moa ny tsy fisiany feo izay no ny lafiny ara-teknika amin'ny ankabeny moa dia mbola hitoeram-pitso izay etsika etsy amin'ny canal Olympia Andotapenaka izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia mijoro ao Toliara ireo vondron-dehilahy sy kloba miady amin'ny fahasamihafana eo amin'ny malahy sy ny mahavavy. Naneho ny fahavononana izy ireo tamin'ny vahoaka ny Toliara sy ireo vondron-dehilahy ireo sy ny fikambanana maro samihafa tamin'ny alalan'ny hetsika maro. Fanadihadiana entiny Bonhomme Élysée sy Rakoto Mamonjy Natasha izay Cool TV Toliara. Isan'ny faritra mbola mandala ny fomban-drazana sy ny fomba nentim-paharazana ny aty amin'ny faritra Antsimo andrefana. Isan'izany tsy fanomezana sehatra ny vehivavy teny sy handray fanapahan-kevitra eo anivon-draharaham-pianakaviana sy ny fiarahamonina. Eo ihany koa ireo fomba fanao izay misakana ny fivelarany ankizy toy ny fampanambadiana aloaloatra sy fanirahana ivarotena. Antony iray mahatonga ny vehivavy sy ny ankizy tsy hivoatra sy tsy afaka handray anjara amin'ny fampandrosoana ireo.
izany indrindra no antom-pisin'ireo vondrony lehilahy hiady amin'ireo herisetra rehetra miandrady amin'ny vehivavy sy ny ankizy ato amin'ny faritra Antsimo Andrefana. Eto Toliara moa malaza fa zone tropicale io mafampana indrindra eto Toliara mahery vaika zany ny lehilahy par rapport amin'ity vehivavy. Lehilahy foana raha miteny dia izy ny toteny eto Toliara zay. Zany lehilahy satria lafa misy zany ny fivoria atao ao anatin'ny fianakaviana zany na ao anatin'ny fiarahamonina zany tsy mahazo miteny ny ankizy sy ny aja. Ka izay misy zany no tena nijoro anay nahasarika anay mba hifandresy lahatra amin'ireo olobe zay fomba nenty taloha fa tsy tokony hanan-kery fa miralenta no takina. Zay nahatonga anay nijoro mba ho hanazava bebe kokoa amin'ireo zay mbo manana toe-tsaina lomorona mba hiova. Nanoana sy nitantsorika azy ireo hatrany ny fikambanana vorongeza tamin'ny alalan'ny tetikasa Miralenta izay isany nanamafy ny traikefan'ireo mpiantsehatra rehetra ampahomby ny ady amin'ny herisetra. Ny an'ny sekoly moa zany dia resaka fisorohana amin'izay ady atao amin'ny herisetra zay no tena ny ainy natao anatin'ilay fiofanana tamin'ireo mpianatra ireo tany amin'ny sekoly. Fa ny an'ny vonjy-dehilahy kosa sy ny association communautaire de vonjy-lehilahy Antsimo Andrefana dia misehatra mihitsy amin'ilay fandraisan-draikitry ny lehilahy amin'izay ady atao amin'ny herisetra izay. Matetika raha ny fiarahamonina hitantsika dia ny lehilahy no tena mpanao herisetra. Dia izay no nentanina sy nampiofanina tanteraka izay lehilahy mpanatanteraka zay herisetra zay no tena ho responsable amin'izay ady atao izay. Tokony izy no fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ny asabotsy lasa teo izy ireo no naneho tamin'ny vahoakan'ny Toliara izay fahavononan'izy ireo izay tamin'ny alalan'ny karnaval sy fanentanana ary hetsika ara-javakanto maro samihafa izay notoanany Ecpat France Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy misy ny couloirs humanitaires any atsinanan'ny Ukraine amin'izao fotoana izao no ny tsy fisian'ny fifanarahana amin'ny Russie sy Ukraine. Nampitandrina ny tokony ialan'ireo mbola tafajanona ny Mariupol Moscou. Nanambara kosa ny filoha Ukrainiana fa tsy hisy ny fifanarahana tao raha toa ka mbola mamono ireo miaramila any an-toerana ireo Rosiana. Fanadihadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Na mitolo-batana na vonoina, io no hafatra ataon'ny Rusia amin'ireo miaramila sisambola velona ao Mariupol. Manoloana io fampiororona io, nanambara ny filoha Ukrainiana fa raha toa ka mbola mamono ireo miaramila aminy any an-toerana ireo ny Rosiana dia tsy hisy intsony ny fifampirarahana na fifanarahana vinavinaina atao. Tato anatin'ny andro maromaro na mafisin'ny Rusia ny fanafiana ataon'izy ireo any Mariupol. Etsy ankilany, manano sarotra ny fialan'ny sivily amin'ny toerana maro any Ukraine. Amin'ny tanàna izay misy izany, visy ny fiara-pitatitra olona. Maro manoloana io ny manohy ny ditongotra mba hialana any an-toerana. Tsy misy ihany koa ny couloir humanitaire any atsinanan'ny Ukraine amin'izao fotoana izao, antony tsy fisian'ny fifanarahana ny Ukraine sy Rusia. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity aly ity. Ankasitrahiny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.